mbola andrasana araka izany toy ny raharaha iny fa ivirenantsika kosa ny mahakasika ny fampihavana am-pirenena tokony tao anatin'ny tetezamita aloha nanatanterana ny fampionana ireo filoham-panjakana efatra amin'ny rahalahy raha ny nambara ny jeneraly Désiré Ramakavelo raha ny fijeriny ity jeneraly ity hatrany dia efa nilaozan'ny toetrandro ny fampihavanana ara-politika. Efa nilaozan'ny toetrandro araka ny fijerin'ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo ny fampihavanana politika. Raha ny nambarany dia tokony tao anatin'ny tetezamita no nanatotosana ny fampionana ny filoham-panjakana efatra. Fampihavana pirenena tarihan'ny FFKM io araka ny teninao teo hoe fampihavanana ny mpanao politika raha ny tena marina satria ny voalazan'ny trondrozotra dia tamin'ny fotoana ny tetezamita ny tokony nanatanterahana azy satria ny antony mazava tsara dia hoe ampirionina ireo le olona efa nitondra teo amin'ny firenena ary ireo no ampihavanana ary le fanatanterahana fampihavanana dia hoe misy fiaraha-mitantana tamin'ny fotoana ny tetezamita tompoko no azo mitanterahana ny fiaraha-mitantana fa tsy rehefa misy olona voafidy ny vahoaka malagasy efa mipetraka amin'ny toerany no tadiavinao indray ho akorotana dia iverenanao any amin'ny tetezamita tsy mety zany ny dikan'izany zany raha ny fampihavanana ara-politika dia efa niloizan'ny toetrandro fa tamin'ny andro ny tetezamita satria misy olona efa voafidy io ary ny fijeriko azy no izay lafin'izay dia ozy hoe tsy tokony anatrika an'izany hoe fionan'ireo filoham-pirenena teo aloha filoham-pirenena voany fodin'ny vahoaka malagasy lany tamin'ny herintaona teo tsy mety mihitsy le izy satria na ho ataonao ary io tsisy vokatra azonao apetraka mihitsy ary tsisy zavatra azonao tanterahana mengy amin'izay le hoe fiaraha-mitantan'izay ny dikan'izany dia vao mainka hiteraka savorovoro vao mainka hiteraka fahasarotam-piainana eto amin'ny malagasy fanaovana an'io fampihavanana ara-politika zay efa niloizan'ny toetrandro tsy pihiko tsara efa niloizan'ny toetrandro fa tsy mifanaraka tsony amin'ny vanim-potoana amin'izao fotoan'izao. Fampihavanana mpitondra sy nentina ny fampihavanana tandrify izao vanim-potoan'izao araka ny hevitry nambarany ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Resaka fampihavana antsika dia fampihavana pirenena tompoko fa tsy fampihavanana mpanao politika ka zay fampihavana pirenena zay dia fampihavanana ny vahoaka amin'ny mpitondra azy satria misy lafiny tsy fifampatokisana ao anatiny ny ankamaroan'ny vahoaka tsy matokany ny fitondrana ary na inona ho tenentsika dia matoa mbola misavorisaka ohatran'izao ny firenena dia mbola tsy ampy zay fifampatoetra zay matoa misy fondreny hoe horavana ny gouvernementy asiana ny latsabaty-pitokisany ny dikan'izany tsy matoky ny vahoaka ary ireo ny solom-bavany dia zay fotsiny no ahafantarana azy fa hoe tsy hitondra inonina mihitsy ny fampihavana ara-politika fa tsy maintsy fampihavana pirenena eo zany tsika mitady vahaolana mazava amin'izay fotoan'izay ka raha hoe fampihavana pirenena ny vahoaka sy ny mpitondra dia tsy maintsy misy fanamboarana tanteraka mikasika ny rafitra amin'ny tantanana ny firenena ny fomba fifidianana ny fanaovana politika zay vao azo tanterahana ary mety ho tanteraka tokoa fampihavana pirenena zany hoe fampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra azy raha ny tena marina dia tokony hoe fionam-be pirenena dia eo mametraka ny hoe ohatran'izay le nilazaiko zay hoe lalam-panorenana inona ny tokony apetraka tataka ny ahoana ny fanaovana politika manahoana ny fifidianana ny fomba hifidianana ary sehatra manomboka aiza no ataontsika hoe sehatra fidianana zany hoe circonscription électorale antiako lazaina amin'izay fotoan'izay ny ady milaza mazava tsara fa tsy maintsy manomboka any amin'ny fokotany. Taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ny miaramila izay nitranga tao anatin'ny raharaha 2024 sy ny tetezamita dia nilaza ministra ny 10 alina teo aloha ny jeneraly Ramakavelo Désiré fa ilaina ny fampihavana ny eo anivo ny miaramila. Le izy raha mikasika ny 10 alin-dany regny no tenenitsika dia ny tantara tompoko tsy fanadino tadidio fa nisy ny tao amin'ny FIGN tadidio fa nisy ny teny Vato tadidio fa nisy ny teny amin'ny Kapsaty etsitra tantara mipetraka zany fa tsy tantara foronina ny dikan'izany nisy ankolafiny andaniny Senekilany tamin'ireny toerana rehetrarehetra reny tsy maintsy misy fandrindrana ao anatin'ny 10 alin-dany mikasika amin'ny hoe fifampifehezana amin'ny fomba fampiakarana grady amin'ny fomba fanendrena etsetera ary raha tena tiana hiverina ny maha 10 alin-dany zao aza ampiandraiketina sehatra politika tsony omena toerana politika fa lasa miatraika hatrany amin'ny tafika le any amin'ny 10 alin-dany le fanaovana politika zany ny anisan'ny nahatonga ny tafika
fiteny azy hoe la grande muette le olona tsy tokony zany satria tsy tokony andany a na amin'ny atsa na amin'ny aroa izy indrindra amin'ny setra politika fa mahatagy ny tokariny vozina azy a de izy ny tena hoe antoky ny fandrepahalemana antoky ny ijoroany lalam-pandrenana antoky ny fanajana lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ahatongavana fampihavanana miaramila anisan'ny vahaolana rosony Jeneraly Ramakavelo Désiré ny tokony anakisahana miaramila tsy hitazona andraikitra politika.